Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tompon'izao rehetra izao. Ity eto am-pelantanako ity no antsoina hoe ZIOGA, izay lamba kely isaloran'ny mpitandrina ataony eo ambonin'ny akanjo fanompony hiambozonana tahaka an'izao zavatra tsy izoviana amintsika rehefa alahady. Inona moa ry havana no antsoina hoe ZIOGA? Rehefa jerevantsika ny soratra masina dia mahita antsika fa misy karazany roa io ZIOGA io. Ny ZIOGA anankiray dia ilay ZIOGA izay ZIOGAn'izao tontolo izao, Satana no ao ambadika. Ary ny ZIOGA anankiray dia ilay ZIOGAn'i Jesosy Kristy. Ny an'ny Satana dia ratsy, ny an'i Jesosy Kristy no tsara. Ny an'ny Satana dia ambara hoe mavesatra. Io ilay mitovy amin'ilay fampahoriana sy fanandevozana izay nahazo ny zanak'Israely tao Egypta, nozogain'ny Egyptianina ny zanak'Israely. Ny an'i Jesosy Kristy dia ilay fanambarany manao hoe ento ny ZIOGAko, fa maivana ny ZIOGAko. Ny ZIOGAn'izao tontolo izao dia tena tsisy fitiavana mihitsiny, fa tena tonga dia fampahoriana, fijaliana, ranomaso no ambadika. Ny an'i Jesosy Kristy kosa dia ambarany hoe mora ny ZIOGA kosa izy. Ny dikan'izany dia misy fitiavana be mihitsy ny hanomezan'i Jesosy Kristy antsika ny ZIOGA. Ny ZIOGAn'izao tontolo izao dia mitondra ho any amin'ny fanandevozana, fa ny ZIOGAn'i Jesosy Kristy no mitondra ny olona ho any amin'ny fahafahana. Ny olombelona rehetra dia tsy maintsy mitondra ZIOGA daholo, na tiany na tsy tiany. Ianao io ao anatin'ny toeram-piasana izay misy ianao, ao anatin'ny tokantranonao, amin'ny sehatry ny fanompoana dia misy ZIOGA daholo. Ary izany rehetrarehetra izany no ho hazavaiko amintsika amin'ny famelabelaran-kevitra mivantana izay ho ataoko any Canada sy ho atao ao France. Ny any Canada dia ity hampatsiaro antsika ny daty fa amin'ny asabotsy 7 oktobra zany any Toronto. Ny any Ottawa kosa dia ny alatsinainy 7 oktobra, amin'ny 4 ora daholo ireo. Ary ny any Montréal dia ny asabotsy 15 oktobra. Dia manasa antsika ry havana mba hiaona mivantana hiresaka mahakasika an'io ZIOGA io tsika, fa misy zavatra tian'Andriamanitra ho afahana ao anatintsika ao ary misy ZIOGA tiany apetraka mba hananantsika fiainana, satria ny ZIOGA ihany koa dia mametraka stabilité. Rehefa misy ZIOGA ny biby anankiray dia ao anatin'ny lalana izy izay misy mission, misy lalana. Ary izany mahatonga ny tenin'Andriamanitra iteny manao hoe tsara ho an'ny tanora, tsara ho an'ny olona no mitondra ZIOGA raha mbola tanora izy. Ka tena zava-dehibe no iresahantsika mahakasika izay ZIOGA izay, fanofanana izay arahana fiderana, arahana vavaka, ahafahanareo mametraka fanontaniana. Dia io ambony io ny ROHY izay ahafahantsika misoratra anarana raha hanatrika ireo fotoana ireo sika. Ny any Paris kosa dia amin'ny 4 novambra no atao ao Paris centre mihitsy no anaovantsika azy io, araka io adresy izay hitantsika eo ambany io. Ary araka antsika ao anatin'izany famelabelaran-kevitra izany ny antoko-pihira tanora masina itosy eto Eropa miaraka amin'ny chorale fahazavana, dia hivavaka sika hideran'Andriamanitra ary hianatra ihany koa ny amin'izany resaka ZIOGA izany, satria misy zavatra tian'Andriamanitra afahana, misy zavatra mavesatra any anatintsika any. Rehefa miresaka amin'ny olona dia izany foana, misy zavatra mavesatra, misy zavatra mavesatra. Izay ilay ZIOGA izay, ka tian'Andriamanitra ho afahana ianao dia dao ary ry havana, tao amin'ny havana matsakaiza. Dia io ambony io ny soratana anarana dia miandry antsika dia manantena hiaona mivantana amintsika rehetra amin'ireo toerana voatondro ireo. Any Canada zany Toronto, Ottawa ary Montréal, ary ny ao France kosa dia ny ao Paris. Dia ho an'Andriamanitra iray ihany ny voninahitra, dia mandram-pioana vetivety ary manaraka indray.